Fantaro ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Nature, manolotra anao ny vavao. Fifidianana raisina fitaraina be indrindra hatramin'ny sy ny fifidianana teto Madagasikara. Fitaraina nanohy ny fihetsika ratsy ataon'ny mpanao politika ny ankamaroany ka mahatonga ny alabato ananalamanga fotsiny anarivo mahery ny fitarainana fantatra fa eny amin'ny tribonaly ankehitriny. Noravain'ny Malianina tokony ho tamin'ny 1 ny kianja maitso esy amin'ny Loara ambodiny sotry. Amin'izany ireo mpivarotra amin'ny tsenan'ny Bagdad no antony tsy misy fampilazana mialoha avy amin'ny komina ontany nivony fokotany ankilany 200 amin'ireo mpivarotra misy 500 amin'ny Bagdad ihany no nanaiky aferatoerana. Tsy voafehitsony ny mozika mandeha amin'ny haino amanjery ankehitriny araka ny fimenimenoana ny olon-tsotra, ny tononkira manohinana sy miteraka fanafitohinana, ny dimaro ny mamofady. Araka ny nambaran'ny mpanakanto iray ny haino amanjery ny tokony hametraka sivana amin'izay sangan'asa aterina ao aminy mba hifanaraka amin'ny kolontsain'ny fiarahamonina sy ny soatoaviny. Ny andininy zavatra. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Vacances Mlay, Ararotni, illimité night, illimité daoulni, SMS. Signante. Makanamru best friends satel safidno, manjich nyala tutul, am sivural, acham enura marain, am vidn arrivoire TTC Mood, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlay hein? Miamanja en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ampifaliana no iarabananao tompoko lasy tompoko vavy amin'ity hariva ity manasana ampananjana izy iaraka aminay hatramin'ny farina atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Araka ny efa noresana taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo mikasika ny lafin'ny politika dia ity no fifidianana na raisana fitarainana be indrindra hatramin'ny sy ny fifidianana teto Madagasikara. Araka ny fanadihadiana nataonay fitarainana noho ny fihetsika sy ny toetra sehon'ny mpanao politika ny ankamaroany ka mahatonga ny alabato ho an'ny faritra Analamanga ohatra dia Anarivon'ny Mahery ny fitarainana
fantatra fa efa ny amin'ny tribonal ankehitriny fa ankilan'izay ihany koa tsy mety tafarina ny fizantany tsy mety miainga ny sosialim-bahoaka manoloana izany anefa dia tratra ny fanamina petraka hoy ny fitondram-panjakana vita ny fifidianana mirafeo amin'ny mpanatanteraka ny mpikarakara ny fifidianana fa inona ary izany tena atao hoe filaminana matoa an-dahatsoratra Enkanja Rakotomanantsoa. Nandritra ny eritaona sy tapany nisy ny filoham-pirenena vaovao tsy nitsahatra ary nanao toivakana ny fangatahana fitakiana fitokonana samihafa ny taky ny rariny ny hintsiny momba ny amoana ny mangarahara toy ny Rara Air Madagasikara sy ny Jirama ao ny mitaky ny anomezakasy na ny samy malagasy ny iainona ny malagasy toy ny Rara ny fananatany mitoetra ihany koa ny olana tsy mety mivà toy ny ANSSS enjana ny Rara raha ny fomba famahana ny olana teto amin'ny firenena dia hita fa lavitra ny hoe fanjakana tsara tantana proof avela iteraka faty antokanarivo ny tapitrisa $1 maro ny Air Madagasikara vao nietsika ny fanjakana vokany hatramin'izao tsy mety miarina ny fizahantany io indray ny Rara Jirama na dia mazava aza ny lalàna 7 aotra 2 ao amin'ny 7 fa tsy maintsy mandalo tolobidi na appel d'offre avokoa ny fifanarahana tahaka ny concession na ny fanomezam-pitantanana dia navaozina tsy nisy tolobidi ny concession ho an'ny Jirama ary nomena ho an'ny orinasa vahiny Symbion Power tsy nandalo tolobidi ihany koa ny ivitoerana eny Mandroseza raha tsy tantana araka izany ny toekarena ary santionana ireo ohatra roa amin'ny maro ireo fa tsy ny Rara ara-toekarena ihany fa misavorovoro ihany koa ny raharaham-pifidianana ankehitriny ny fifidianana communal izay iankina ny fampandrosoana eny fotony sy ny aim-pirenena ary ny fiainan'ny sambatan'olona miantoka ny fifandraisany amin'ny fanjakana foibe matekarana ny fifidianana iny hoy ny fiarahamonim-pirenena saika voakasiky ny 700 fitoriana teny amin'ny fitsarana izay fantatra hatreto ny antoko ny fitondram-panjakana lonilony sy fifankahalana no vokatry ny fomba ny karakarana ny fifidianana ankehitriny ho an'ny eto Analamanga ohatra mpifidy 703 alina izay nifidy ny taona 2014 no tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana tamin'ity taon'ity logo na sary famantarana misy marika manokana no ampiderin'ny senita amin'ny bulletin tokana tsy vitan'izany fa izay lazainy ny filohan'ny senita ihany no nanteriny ny prime ministre mitovy ihany ny miaino ny Ralayarlivandrina Mamy sy i Jean Ravelonarivo ny iray anefa mpitarika avy miera mahaleo tena ary teknisianina ny iray kosa mpanao politika ary olon'ny HVM miedinedina ery ny tompona ndraiky mpanjakana mireharehery fa hoe milamina ny fifidianana manara-dalàna ny fifidianana ary tratra ny fanamby inona ary ilay milamina inona ary ilay fanamby ny tsy fahatombanany lisam-pifidianana ve ny tsindry samihafa sy ny alabato ary ny firaisana tsokombakomba hiampangany maro ny senita sy ny fitondram-panjakana ve sa ireo rehetra milaza sy mampibaribary izany toy ny mpanao gazety sy ny kandida ary ny olom-pirenena anarivony nanao fitoriana momba ny fifidianana tamin'ity indray mandeha ity no tsy milamina manampy ireo ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa araka izay nambara ny fitokonana etsy roa izay mifandimby ary tsy manam-pahatamperana aloha hatreto ireny olona rehetra mihetsika ireny ve ireny syndika rehetra ireny ve no tsy milamina sao kosa ary ny mpitondra na ny manam-pahefana no tsy milamina rehefa zoina ireo rehetra ireo eritaona sy tapana izay no lasa mbola lavitra ny fanjakana tsara tatana mbola lavitra ny tanitandalàna mbola tombatombana ny hoe mitovy ny rehetra eo ambanin'ny lalàna sy ny demokrasia ny azo antoka aloha samy manana ny milamina araka izay tiany lazainy io filaminan'ny seza ve satria efa maro zao ny ben'ny tanàna no azo ary azo ihany koa ny antenimeran-olona tsoatsy sa filaminan'ny mpanao aferamaizina manoloana ny fisavorovoron'ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ka itoizan'ny fivoahan'ny are-pirenena antsokosoko saingy na inona aloha ambarana inona tsy filaminana iraisany vahoaka malagasy rehetra izany ivadika eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray isika noravainomaly tamin'ny 1.10 alina ny kanja maitso eto amin'ny Aigle Noir Ambodiny Sotry amin-drano ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Bagdad moa no anton'izao fandravana izao tsy nisy ny fampilazana mialoha avy amin'ny komina Onto anivon'ny Fokotany ka natonga ireo mponina ilanja Sorabavety io marina io fankilan'izay ihany koa dia 200 amin'ireo varotra misy 500 eo amin'ny Bagdad ihany no nanaiky ho afindra toerana fanadihadiana miaraka amin'ny Gaëtan Andretsilavo. Araka izany toerin'ireo fokon'olona eto amin'ny cité Ambodiny Sotry ity fandravana zaridaina ity sy ny fikasana nanganana tsena eo amin'ny toerana
olona mihoatra ny zato nitondra bilidozera no nanatanteraka ny fandravana teto omaly tokony ho tamin'ny 1,1 tranga izay nanaitra ny mponina manodidina. Amin'ny andro alina no anaovana zany dika zany asanjiolahy zany aminay fa raha ohatra tena misy zavatra marina no zavatra ho atao maninona no tsy amin'ny andro atoandro izy no manao amin'izany. Dia mariaka tokoa fa ny tato mifokotany dia tsy nisy fampandrenesana, tsy nisy fampalalana nefa zavatra miseho ato mifokotany ny zany zavatra rehetrarehetra zany. Noho izany dia toerin'ny mponina eto amin'ny sitem-bodiny sotro sy manodidina izao jadona atao eto amin'ny fokotanina izao. Ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Bagdad no afindreto raha ny fanazavahan'ireo mponina hatrany. Fa amin'ny fiorehetrarehetra zany efa henonay momba an'ilay andravanana ny tsenany Bagdad sy ny Kouma, tsy haiko izay fandehany fa ohatrany hoe tombontsoan'olo tokana ilay zavatra any dia mitady solution zany ireo analana an'ilay mpivarotra any dia ho ataony eto zany ilay mpivarotra ka tsy manaiky an'izany zay tsy ekehanay zany. Tonga dia mazava tsara hoe tsy ekehanay zany olona sy tevy tompoko ireo dia ho asino tsena ve io. Efa lasa ny mpanjara solika iray eto amintsika ny toerana eto amin'ny tsenan'ny Bagdad ka tsy maintsy afindra ireo mpivarotra. Ny alarobia lasa teo raha ny loharanom-baovao azo efa nisy fionana tamin'ireo mpivarotra eto amin'ny Bagdad sy ilay mpanjara solika. Ny 200 amin'ireo mpivarotra misy dimanjato ihany anefa no nanaiky. Lela vola 4 isaky ny mpivarotra no omena ireo nanaiky hifindra toerana. Amena miliony izay manaiky ala. Sy nandeha netony zareo mivorotany fa zay tsy nandeha kosa zany tsy mahazo. Nefa raha sala aminay dia tsy mety aminay aloha le andray vola fa alohanay toerany varotana dia efa io daholo ny asan'ny zanakay fa ny zanakay efa tapitra tsy miasa. Mivarotra sasany zany nandeha dia mivarotra sasany tsy nandeha. Ka zay nefa ifindraitsain'le tsenan'olona tsy amin'ny eglety dia tsy eken'le olona ifindreny zay dia hoay zary zany zay tsy maintsy misy zany le anentaka zany ny sasany dia angary paosy ny sasany. Tamin'ny iray ora atoandro eto amin'ny kominina no fotoana ny fanomezan'izy ireo izarana ny vola. Tamin'ny ora sasany ny alana teny toerana mbola samy ny fampiandry izy ireo. Andrasana araka izany ny fanazavana ofisialy momba ny zaridaina eto amin'ny Aigle Noir Ambodiny Sotry sy ny momba ireo mpivarotra eto amin'ny tsenan'ny Bagdad. Ho an'ny vaovaon'ny fandriampahalemana kosa indray dia sary ny mpitandro ny filaminana esely atodony kotrika ny fanamboarana basy vita gasy teny Anosipatra ny tratrany araka taminy ihany koa ny vadiny sy olona efatra fa paraitsy kombakomba. Zavatra telo moa no hiampangana izy ireo hoy ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia ny fanamboarana basy tsy nazahoan-dalana, fivarotana basy ihany koa tsy nazahoan-dalana izay ary ny fitazonana basy tsy nazahoan-dalana fanadihadiana miaraka amin'ny Gaëtan Andretsilavoatrany. Basy vita gasy miisa 5 mastranotsisy iray ary bala mihoatra ny 500 niaraka tamin'ny fitaovana fanamboarana izany no tratra atao amin'ny tranony sely atotomikotrika ny fanamboarana ary mpanaparitaka basy eto Antananarivo. Rehefa natao ny fanadihadiana azy moa dia niaiky tanteraka izy fa anazy le atelier izy miaraka amin'ny mpanampy azy no manamboatra nyreto fitaovam-piadiana reto tsy misy alalana, manamboatra ihany koa bala tsy misy alalana. Asa tanana daholo no entiny manatanteraka izany. Ka tratra niaraka amin'ny tamin'izany tao anatin'io orinasa kely io na atelier reto outil fitaovana hoentina manao asa vy reto. Reo misy karazany be dia be reo. Ny vadiny andeha hivarotra ny basy vita no sary ny mpitandro filaminana. Ny ampitson'iny kosa vao sary no isely. Antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika ny fanamboarana basy vita gasy tahaka izao hoy ny mpitandro filaminana. Eo ihany koa ny lafiny sosialy, toe-karena ary politika. Tsy azo laviny fa mandalo fahasahiranana krizy ny firenena. Maro ny tsy anasa. Ary io tsy chômage io, tsy fananana asa io dia isan'ny antony lehibe maro ny antony fa isan'ny antony lehibe mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Dia ambon'izay moa ny conjoncture zany hoe ny rivotra zava-misy amin'ny firenena. Ankoatr'izay, manentana hatrany ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny mpitandro filaminana mba hanome vaovao raha misy tranga mampiahiahy. Ny maraina ny alarobia 12 aogositra lasa teo tsy ahivina, dahalo misy 30 no nangalatrombo misy 100 tany mandoto. Maty voatifitra ny mpitandro filaminana ny 5 tamin'ireo dahalo ary tafaverina avokoa ny omby. Ny 12 aogositra hatrany, mpanao asa ratsy misa enina saika hanafika tao Mertsetosika no sary ny mpitandro filaminana. Olon-tsotra nandefa SMS tamin'ny mpitandro filaminana ary nilaza fa misy mampiahiahy ny taxi brosy nandehanany. Raha ny fanadihadiana natao, efa nanafika teny Andavamamba sy 67 hektara ireo mpanao asa ratsy ireo.
eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray tsy voafehitsony ny mozika mandeha amin'ny ainao manjery ankehitriny araka ny fimenmenona ny olotsotra ny tononkira manohina sy miteraka fanafitohinana ny dimaro no mamofady ihany koa araka nambaran'ny mpanakanto iray dia ny ainao manjery no tokony ametraka sivana entitra amin'izay sangana asa terinao aminy mba hifanaraka amin'ny kolotsain'ny fiarahamonina sy ny soatoaviny zany ilaina kosa ny fitenena mivantana sy tsy miolakolaka raha tena tiano tafita ny afatra ao kosa ny mpanakanto iray hafa fanadadiana vetrana. Any amin'ireo tambazotra sosialy no matety-piseho ny fimenimenoana isan-karazany ankehitriny mikasika ny tsy fankasitrahana ny hira sy ny serasera amin'ny ainao manjery. Tsy misy sivana ve, hobaranahany foana ve, fanontaniana miverimberinina amin'ireo olotsotra sendranay teny ampanaovana fanadihadiana ihany koa. Amiko tokony asiana sivana dia izy satria lasa mampiana-dratsy angosandry anarina ilay izy lasa mamafady toro loatrany. Miara-dalana amin'ny fanatotoloana sy ny fampalalahana ny fanehoan-kevitra na ny demokrasia no nampiroborobo ireo ainao manjery sy ny fitaovan-tserasera samihafa araka ny nambara ny mpanakanto Omgi. Ireo orinasa tserasera araka izany no tompona andraikitra voalohany amin'izay sanganasa aheliny amin'ny mpanara-baovao sy ny mpijery na mpiaino saingy manana anjara ihany koa ny artista na eo aza ny aingam-panahy amokatra sanganasa tsy mifanohitra amin'ny soatoavin'ny fiarahamonina na ny kolotsain'ny fiarahamonina toy ny fady sy ny sisa. Fa fitsipika apetraka ilay ainao manjery ho itsika tsy manadino ny resaka fikoloana ny soatoavina an'ilay vahoaka dia mametraka hoe ity tsy mipasy zavatra azo ataony zany ny media ange natao hitaizanay mpanakanto e fa raha za manao zavatra manafitoina sy mamofady alefa karaisinareo media dia faly aho fa raha ianareo manao anao tsy mipasy tera Omgi fa tena trop tsy misansure anahy nareo fa mananatra anah hoe bon ovao ny filinina anao mba hisadapitra mampanakanto anao hanao zavakanto mifandrindra amin'ny soatoavin'le vahoaka dia mitaiza le vahoaka nareo amin'izay fotoana izay zaho artista vitsanisa no baikionareo no biazinareo hanao zavatra mifandrindra amin'le soatoavina. Ho an'ireo mpanakanto mivohy ny mozika sy ny tononkira mivatambatana kosa serasera mahomby ampitana fanabeazana amin'ny tanora ankehitriny ny teny mivantana sy tsy miolakolaka. Raha tsy tenenina ohatr'izay mihitsy ilay izy dia raha tsisy hiteny an'izay zavatra izay izy ary ny andrasantsika hiteny an'ilay izy satria lasa ohatrany hoe tabou ohatrany hoe resaka fady resaka izay mihitsy misakana zany indrindrandrindra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa hiresaka hoe sexualité. Dia nefa ho an'ny firenena vahiny tsy hoe firenena mandroso fa ho an'ny vazaha ohatra sy ny ohatran'izany tafiditra ao anatin'ny fitaizana zany zavatra zany fa ho antsika malagasy mihitsy ilay izy nohatrany hoe misakana tsy aleo ary ve resana ilay izy amin'ny ray aman-dreny sy zanaka toy izay ny zanaka vavy indrindrandrindra any amin'ny bandy any amin'ny tsilambotana izy ny anontany an'izany dia efa bevoka izy miverinao an-tranonao izay ianao vao gaga dia izy ny diso amin'izay fotoana izay. Maro amin'ireo mpanakanto ankehitriny no mivelona amin'ny sanganasany ary mamoaka vola betsaka ihany koa anaovana doka amin'ny ainao manjery. Ireo mpanakanto ihany koa anefa no nilaza fa tsy tokony ho resy ny vola ampidirin'ny artista amin'ny ainao manjery ny fitsinjovana ny kolotsain'ny fiarahamonina. Mipetraka amin'ny fahatsiarovan-tena ireo mpamorona sy ny ainao manjery araka izany ity trangy ity hatreto. Tsy mbola misy kosa rafitra reo manara-maso na manasazy ireo izay miopefy izay fioara-pefy raha teo tsy mazava ary tsy misy marjefy azo andrefesana izany. Ny maresaka iraisam-pirenena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity any Grèce dia sambo lehibe iray no napetraka hitondra ireo mpifindra-monina siriana miisa 510 ho any amin'ny Nosy Pekady izay efa noraisiny tato anatin'ny iray volana. Ny zoma lasa teo no natongavan'ity sambo lehibe ity tany an-toerana hitaten'ireo mpitsompinenana avy any Italia sy Grèce amin'izao fotoana izao. Ny Nosy moa izay mirefy amin'ny 720 kilometatra toradroa ahitana ponina 3 sy 3 alina teratany siriana sy afgao ny monina ao ankehitriny. Raha tsy aivina dia mpifindra monina hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy no nyampita tsokosoko ny ranomasina mediterranéenne nanomboka ny fiandohan'ny taona 2012 sy 2020 lasa teo araka ny tatitra voaray farany. Izay koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mamy fotoananao amin'ny rapitso amin'ny iray ora atoandro. Veloma tompoko.
vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Nature.